Mielatra ny vaovany fahasalamana kosa ho fanampiana ireo mponina ao ampefy dia nisan'ny fizaham-pahasalamana maimam-poana nokarakarain'ny sampana sosialy miaramila ny sabotsy lasa teo moa nanatanterahana izany ary sambany amin'ny hetsika toy izao no tanterahana. Ny fiobe-tsapandrara amin'ny fahasalamana miaramila na ny DCSSM dia nanatanteraka asa sosialy fizaham-pahasalamana sy fanalana nify maimam-poana ho an'ny vahoakana pefy ny sabotsy 4 Aogositra 2024 lasa teo. Olona 70 ny voaza ary nozaraina fanafody mifanandrify amin'ny aretiny ary 30 eo ny voalanify. Direction centrale service militaire dia miandraikitra ny resaka fahasalamana rabatana sy ny fitezam-pana eo volalona dia amin'izay fiarah-miasa zay dia natambatra amin'ity pelerinage ity ny resaka ra-pana sy ny resaka fitsaboana fobe zay resaka consultation médicale sy extraction dentaire maimam-poana ho an'ny vahoakany Analavory ampefy ka ainganety zavatra ity mba hitohy fa tamin'ity indray mitoraka ity zany ny olona nataonay teto consultation médicale 70 ary ny extraction dentaire eo amin'ny 30 eo. Nataon'ny fanandrify amin'ny pelerinage miaramila nasionaly ity hetsika ity amin'ny mahasapandrara miany aumônerie militaire azy. Voalohany no nisin'izao fitsaboana fobe izao ka irarian'ny mponina ny toerana ny tohizan'ny hetsika.